Faly miarabatsika rehetra izay manaraka ny RBCG TV. Ho anao mbola tsy manaraka ny chaîne dia manasanao ny tenako. Abonnez-vous mba ahafahanao manaraka sakanjian-davany ireo tranga zava-misy eto amin'ny firenentsika ity. Vaovao miely sy miparitaka ary mampalahelo amin'izao ora sy fotoana izao dia tafiakatra 80 ireo namoy ainy vokatra izay fisakafoanana amin'ny toerana anankiray fanaovana fety teto Madagasikara. Araka ny vaovao voarefarany mbola misy moa ireo manaraka ny fitsaboana eo ihany koa ireo efa nalefa mody satria efa tsy misy ahinany fahasalamana. Nanao fanadiadiana arak'izany ireo tompon'andraikitra ara-panjakana ny gendarmerie sy ny tompon'andraikitry ny fahasalamana ka naseho tamin'ny mpanao gazety izy ireo nilaza ny angom-baovao mahakasika an'izay fanadiadiana izay narosony zareo izay ka manasanao eny hatramin'ny farany. Tena fampisaviana izy amin'ny teny gasy. Izay ngambany tonga dia tranché tsika ao anatin'izay tsy lasa mitatra lavabe indray ilay izy. Zavatra misy raha tadidinareo tamin'ny resaka tamin'ny latsinaina dia efa niteny hoe efa identifié hatramin'ilay izy mihitsy hoe ity se sakafo probable. Dia taorianan'io moa zany nanao andrana teo amin'ny expérimentation izy amin'ny teny frantsay ijerena hoe tena izay hoe eto anivon'ny ministère dia ny zavatra niraisina tamin'ny latsinaina satria tonga vao maraina be taty tamin'izay dia nalaina ny vomi an'ilay olona na ilay zavatra navoaka tao anatin'ny ino moa anatin'ny vavoniny. Dia rehefa avy eo nalaina mihitsy ilay donut satria nanontaniana ilay olona dia donut ny problème. Dia rehefa avy eo nalefa ilay vomi aloha tamin'ny voalohany dia ny expérimentation moa atao amin'ny souris dia vao nainjectena tao anatin'ilay souris dia maty ilay totozo alongany. Dia rehefa avy eo amin'izay hoe inona ary zany satria be dia be ny sakafo tao anatiny dia nalaina ilay donut dia nisy voalavo kely anankitelo namena an'ilay donut fa vao nihinana an'ilay donut tonga dia nitsipaka maty. Izany hoe fantatra hoe fampisaviana tamin'ny alalana donut zany io zavatra io dia tokony tsy hisy intsony ny resaka polémika any ambadika any hoe reto anatin'izany. Efa miroso efa lasa lavitra be satria efa nalefa any amina laboratoire naovana le identification tsika zao hoe ina exactement le poison fa ny zavatra fantatra empoisonnement io. Vao fantatra ny teto any niveau ministère fahasalamana izy empoisonnement dia efa nalefa nampifandreketana tamin'izay ny prise en charge. Satria misy prise en charge spécifique ny atao hoe fampisaviana efa nalefa ny protocole mba ahafahana manala n'izay poziny izay ao anatin'ny vatan'ilay olona ary efa misy moa ny antidote izay efa nalefa satria efa misy eritreritra hoe reto izy dia efa nalefa ao anatin'izay olona izay tsika miresaka izao efa nankifito izay nandeha nody tamin'ilay olona izay empoisonné tao anatin'ny ino misy teto anatin'ilay lanonany. Tsika miresaka izao mbola misy olona eo an-dalam-pitsaboana ary inoana fa ny fahafantarana an'izay hoe empoisonnement sy ny fanamafisana an'izay traitement anti-poison zay ahafahantsika mba hanafitra ain'olona ao anatin'izany. Ny zavatra mafisiny eto anatiny eto dia raisin'ny fanjakana tanana 100 ny fandraisana tanana andreo olona ireo. Tsika manana ny atao fond d'urgence. Vao tonga ilay olona dia nalaina tamin'ny fond d'urgence dia rehefa avy eo isan'ny hôpitaly lehibe na gera manana ny fond d'équité zahay dia niraisina atao anatin'izay fond d'équité zay raha ohatra ka misy olona milaza hoe satria hitako anatin'ny tambajotra serasera milazaina mpandaovina vola dia manana compte Facebook dia tenenao anazy hoe iza ilay olona dia iza ilay nampandoana azy fa tsy izay mihitsy na instruction namena fa efa nitenena hoe raisina 100 ao anatin'izay. Ny traitement efa natao suffisant anatinao mba ahafahana mitraité an'ilay olona mandrapatokan'izay izahantsika moa ny afitra an'ireo olona satria izay ny zava-dehibe manao ny afaka izay azony atao ny dokotera ao anatin'izay fanavotana anazy izay. Ingambany efa aty aminay dia important zany fahafantarantsika fa empoisonnement teto Antananarivo tao anatin'izay fahasaviana. Teny gasy izy mora kely fa raha miteny iray hoe fanampizinana mbola diplomatique be za fa misy mpansavy za mandehandeha anatiny na misavy olona dia nafaty olona zay zany teto Antananarivo ny zavatra andrakan'izy. Efa misy ahahina avy eo anatin'le fanadiadiana amin'izao fotoana izao na efa nisy ny sambosina monsieur le ministre? Manamafy an'izay teny andramatoa ministre ny fahasalamam-bahoaka izay ny tena koa amin'ny hoe mizara roa mantsy le izy araka ny teny teo tsy averiko intsony. Le sakafo ve no simba sa fikarakarana ny ratsy sa poizina natao tao anaty sakafo dia lazaina ankehitriny araka ny teny teo fa fanapozinana ny ninana tao ny singa hafa zany nampidirina tao anaty sakafo tsotra. Zay zavatra zay dia mampiova ny fitondrana ny famitorana eto anivo ny gendarmerie sy ny polisy pirenena zay nampendreketina ny famitorana io. Mandeha dia mandeha ny famitorana satria miazakazaka ny fotoana na dia nisy ara ny fotoana tsy maintsy andrasana satria misy zavatra confirmation maromaro tato amin'ny fitiliana zay tsy maintsy natao ary mandeha par étape izy io. Ankehitriny zany dia mazava ny fitenenana teo fa fanampovozinana nininana tao
no nitranga tamin'iny fotoan'iny ary ao anatin'ny code pénal zany de crime dia tsy maintsy mandeha am'izay ny famotorana efa misy voasambotra ankehitriny zay mitotalo 5 ary efa mandeha de mandeha ny ankety satria zava-doza raha zavatra ohatran'izany misy ampolo maro ny olona namony ainy dia tsy maintsy jerena ary tsy maintsy fatarina ny marina dia sahako milaza aminareo fa efa mandroso any amin'ny fitadiavana ny marina ny ato amin'ny fanaovana famotorana ary tsy ho ela dia tsy maintsy anaovana filazana gazety ohatr'izao ihany ny tena valin'ny famotorana ato mihitsy zay ka dia ararotiko eto no miteny zay manana zavatra ho lazaina dia eo ny amin'ny tobira tsy mandrava moa zany ny fobe mpiasan'ireo mpanao famotorana mikasika iny zavatra iny tadidio fa mampisavorovoro saim-bahoaka ny tsy fahafantarana ny marina ary zay indrindra no nahatonga ny filoham-pirenena nanome toromarika manokana ny anafainganana ny famotorana sahala am'izao ka dia miteny amin'ny vahoaka malagasy ny tenako hoe aokotsika ho tony iandry ny valiny fa tsy maintsy hitatsika ao anatin'ny fotoana fohy zany ny nahatonga nio fanapozinan'io mety ho antony maro disadisa mpiarahamonina eo anatrehan'ny tanora sy ny karazany na resam-pianakaviana na sahala am'izany efa tafiditra am'izay ihany fa misy moa ny secret de l'enquête zay tsy maintsy tazomina ihany fa dia miteny amin'ny vahoaka malagasy hoe aokotsika tsy voareborebo ny filazana isan-karazany fa fanapozinana kitsy rano nataon'olona zay voafaritra anatin'ny didy mandalana no nitranga tany faritafa ve tompoko azo amarina fa tsy mitovy amin'izay tany arak'izay efa voalazany Andriamatoa Ministra anankiroa zay zany hoe famosaviana empoisonnement no zavatra nitranga famosaviana zay mitarika fahafatesan'olona tafiditra anatin'ny politika fanjakana zay napetraky ny ministeran'ny fitsarana izany famonoan'olona zany ka dia tena hoentitra izay eo amin'ny fampanoavana rehefa vita moa zany ny fanadihadiana izay ho ataon'ny gendarmerie sy ny polisy pirenena dia hoentin'izy ireo anatrehan'ny fampanoavana ny raharaha izay olona mety ho voaroroy ao anatin'izay raharaha zay hijery izay eo amin'ny fampanoavana ny vesatra izay mety hanjady amin'ny izay olona tsirairay hoentiny eo ny andraikitry ny tsirairay na ankolaka na mivantana mikasika an'izay raharaha zay dia apiditra aponja avy hatrany izay eo amin'ny fitsarana eo amin'ny fampanoavana ary tena hoentitra amin'izy zay mety ho fangatana fahafahana vonjimaiky ho ataon'ireo olona ireo satria dia hisakana avy hatrany izay eo amin'ny fampanoavana. Tao anatin'le fety vile olona voasambotra reo sa hoe anifela mihitsy le olona dimy tao anatin'le fety ve sa any ivela mihitsy tika ny manazava aminareo fa 5 ireo olona nasaina tamin'ny fomba ofisialy nasainy ny tompopety zany moa tamin'izany fotoana zany dia reo olona ireo indray no nitarika namana niditra avy ao ary ny karazaka sakafo niditra tao na dia efa voamarina ara zany arak'le teny teo fa tany amin'le donaty no tena hita fa nisy an'le fanapozinana fa nisy olona hatrany amin'ny 90 mahery zany ny tao ary ny olona reny ny ato amin'ny namony ainy moa teo ihany ny marary eo fa misy olo-kafa koa zany tsy maintsy etefany ny fanadihadiana. Mahakasika ny fitsaboana tompoko inona hoe masitsivana ambaritana le non kritika dia manao hoe mitsivana arahana amin'izay hoe fitsaboana izay. Ny dokotera mpitsabo ao anatin'ny en fait izy eo ny signy clinique-n'ireo olona tsy normalement point de presse nataontsika fa tsy tena conférence de presse fa valiky prisina zany ara dia olona niditra tato amin'ny ministère tato amin'ny AGRany fa tonga kelikely dia tonga dia visy kely ny hoe tsy tanao kritika satria tsy ina tonga dia manao trouble na conscience asa sahirana izy miay na sahirana izy mitely izy ohatran'izany dia tonga dia considéré hoe cas critique zany puis tsisy hoe cas critique 1 cas critique numéro 2 fa jusqu'à preuve du contraire tout empoisonnement zany critique ao zany considérena critique foana satria misy fotoana izy io hipotrahan'le symptôme zay na tonga tamin'ny latsinainy efa niteny hoe zay olona rehetrarehetra nandeha nakany amin'ilay fety
azany miandry symptôme ipotra fa tonga dia manatona tom-pahasalamana ahafahana mandray tanana anao farak' izay ngy anao anatin'izay. Feziko angamba ny zavatra rehetra amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana izay tarehany Andriamatoa Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny gouvernement Ray Manontolo dia mbola manamafy izahay ny fampiononana amin'ny fianakaviana rehetra izay namoy havana tamin'izao tranga izao. Dia eto ihany koa dia mbola manamafy ihany koa ny fankahirezana amin'ireo izay mbola ao andala mpitsaboana. Dia eto ihany koa amin'izao tranga izay ataontsika hoe tena loza be izao satria dia namoizana ain'olona maro dia mankahiry ihany koa ny mpitsabo izay ao anatin'izay ady mafy izay satria tsy mora ny tranga tahaka an'izao. Ankoatran'izay ihany koa dia vao nisy an'izao tranga izao dia tonga maro moa ianareo androany dia ankasitrahana ianareo rehetra mpanao gazety napita an'izao vaovao izao. Ny zavatra isan'ny dingana nataontsika koa tao anatin'izao ny zavatra ny tranga izao dia miezaka zany ny tetonivo ny gouvernement tao anatin'ny fiaraha-miasa rehetra nanome vaovao tsy tapaka atsika amin'ny fotoana rehetra, nanome vaovao indrindrandrindra ny atotanisy. Dia eto ihany koa dia mbola manamafy an'izay fiaraha-miasa sy fangatahana fiaraha-miasa amintsika rehetra mba aokary mba le tena vaovao ofisialy marina no tokony avoakatsika amin'ny fantsona rehetra. Aina no resaka eto ka dia isorana isika rehetra satria dia hita mihitsy ny fijoroantsika rehetra tao anatin'izay famoahana vaovao vao marina sy marina amin'izao trangan-javatra izao. Zay zany tena hoe ary mbola eto manomboka eto ihany koa dia mbola mitoy ny asa amin'ny tandrifiny azy aby dia mbola miantso antsika rehetra hatrany zany ary tonga eto ianareo matoa tonga marobe eto dia mba ampisehon'izay fiaraha-miasa zay amin'ny fampitana vaovao tena marina sy miainga avy amin'ny loharanom-baovao ofisialy. Ny ankoatran'izay ihany koa dia amin'ny anaran'ny gouvernement Ray Manontolo ihany koa no hoe anamafisana hoe tokony mba samy hitondra ny anjara birikiny raha misy eto dia manao antsoavo na olona mafantatra loharanom-baovao na manana vaovao afaka hanampiana amin'ny hitadiavana ny marina sy ahafahantsika mandroso faran'izay aingana ao amin'ny fanadihadiana rehetra dia antsony izy ireo anatona ny tompona andraikitra fa tsy hijanona fotsiny satria tena andraikitry ny rehetra ity tranga mahazo ity satria dia miatra manaina. Mahakasika ny ireo tany amin'ny faritra, ireo tany amin'ny faritra koa dia eto dia manamafy fa mitovy ny fandraisana andraikitra ho an'ireo tany amin'ny faritra. Zany hoe tsy hisy fifandraisana andraikitra mitanila sanatria fa samy mandray andraikitra daholo ary izahay rehetra izao dia mandray andraikitra akaika ny mahakasika ny tany Tomasina ary mahakasika ihany koa ny tany Mahajanga. Samy hafa nefa le tranga satria araka ny tenenina teo fa tena fanapoizinana sy famisaviana mihitsy natao teto Antananarivo ary ny tany amin'ny faritra ihany koa dia raisina ny andraikitra tandrifin'ny gouvernement araka ny toromarika izay nomena Andriamatoa Filoham-pirenena. Ny farany angamba dia nilazako foana hoe resaka voina dia andao ifanometanana. Andao izay manana loharanom-baovao dia izara izany amin'ny tompon'andraikitra. Ary eo ihany koa ny tsy ambaratelon'ny famotorana izay efa nilazaina teo mba samy hiandry am-pitoniana. Aleotsika hiandry am-pitoniana ny valin'ny fanadihadiana rehetra fa tsy hiteraka savorovoro. Zay zany no angatahana amintsika rehetra mba samy anana sy anajana izay isika rehetra. Izay kosa manome toky fa anome vaovao tsy tapaka izahay ohatra ny hitantsika angamba fa mandeha foana ny vaovao amin'ny fanomezana ny atotanisa isan'ora amin'ny fotoana rehetra dia mba ireny zany no voizintsika miara-miasa itsika ary matoky manana anareo mpanao gazety rehetra sy nireo fantsona rehetra mba samy anajan'izay. Azafady misy le feo madio hoe lafarina efa ela niviazan'ny fanjakana misy namoaka indray tsokosoka no antony mahatonga ny fanaposina ara-tsakafo tany amin'ny faritra ilena afaka ambara amin'izay toa misy fanadihadiana mahakasika. Ho tenenika any na dia point de presse izy nitenenina teo ary efa nisy karazana balizy niteneny ny ministre ny serasera teo
fa zatangozitina amin'ny zavatra efa niteneniny ary nazava tsara iny telo inefatra naverina angamba fanapozinana ny ninana tao avy aty ivelany ny sakafo nohanina tao tompoko a dia sakafo ny karakaraina tsotra ara-dalàna ohatra ny fikarakarana rehetra fa nisy singa avy aty ivelany zay pozina mahery vaika natao tao anatin'le sakafo tsotra tompo toy izay ny valin'ny fanadiadina sy enquête zay nataony zareo zany hoe tsy fahapoizinana any sakafo nisy fa fanapoizinana zany hoe misy olona zany na misy poizina atao anatin'ny sakafo de miteraka izay fahafatesan'olona maro izay fa tsy hoe le sakafo no mivadika poizina ahoana moa mety hoe ampivadika poizina ny sakafo misy antony maromaro eo le hoe tsy fanajana ny fikarakarana sakafo misy sakafo tsy tokony ankora tsy tokony atambatra ohatra de natambatra de miteraka an'izay fahapoizinana zay eo ihany koa ny fahadiovana nanahoana ny ranon-jirama mate tsara ve ny ranon-jirama ny karakarana sakafo masaka tsara ve ny sakafo eo ihany koa ahoana ny fomba fitehirizana ny sakafo so de hoe nampiasa frigo ry zareo moa ve mandeha ara-dalàna ny jirama tamin'izany fotoana izany sa afaka zay le izy de izany zavatra zany misy aretina anankiray atao hoe botulisme izy io tena dangereux ary grave izy io vokatry ny bactérie antsoina hoe clostridium botulinum izay miteraka toxine dangereuse be ho an'ny vatana tena mahagravy azy de miteraka paralysie ho an'ny vatana izy toy izao ny fitrangany a lasa tsy mahateny le olona mandoa marary kibo a ny odi-masony ambony tia lasa milatsaka zany hoe tsy afaka mikibo le olona tsy afaka mijery le olona fa mikibo foana zay anankiray zay a de miteraka paralysie ny muscle respiratoire ihany koa raha ny muscle respiratoire atsika no paralysé a de baibay satria tratrany insuffisance respiratoire atsika efa tsy afaka miaina atsika tsisy oxygène tafiditra ao anatin'ny vatatsika de ny cerveau ny potika voalohany satria ho anisan'ny consommateur-na oxygène voalohany indrindra de potika ny taova rehetrarehetra organe vitaux rehetrarehetra de tsy maintsy miafara am'izay fahafatesana izay zay raha toka ohatran'izay ny fisehoan'le aretina de azo ahina karaha izany zany hoe tsy afa miala ny jirama tsy afa miala ny jirama zay zany zava-misy zay fa tsy ho lava resaka fa de honao zay naharitra nijiratra amin'ny farany raha mbola tsy ny abonné anao de manasa ny tenako arao ny chaîne RBC GTV afanao manaraka atsaka ny senamany ireo revitra ara-pahasalamana mazava ho azy sy ireo vaovao tranga misy eto amin'ny firenentsika mandram-piaona tompo